Tsy misy ny nafoy noho ny aretina COVID-19 tao anatin'ny 7 ora farany araky ny tatra nataon'ny CCO. Arak'izany mijanona 7.9 nisan'ireo olona voambara tamin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny aretina COVID-19. Ankoatray dia mihena ihany koa ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus satria misy valo izy ireo tao anatin'ny 7 ora farany. Tsy nahitana natranga iray aza teto Antananarivo. Nahitana tranga 5 kosa tany amin'ny faritry Melaka izay faritra farany izay tratran'ny coronavirus. Ankoatr'ireo tranga 5 ireo dia nahitana tranga iray avy tany amin'ny faritra Niakatra nosy ary Menabe. Fitiliana 5.7 no nahitana ireo tranga vaovao ireo, nanome tahany fieboana eo amin'ny 200 mahery kely. Misa 427 arak'izany ireo olona efa voso voavoan'ny coronavirus hatramin'ny etomboan'ny aretina teto Madagasikara. Ny faran'androany latsinainy tamin'ny 5 ny feptaona hafana mametraka ny antoan-taratasy firotsahana ho fidiana Olona Madagasikara izay atao amin'ny 12 ny volana Desambra ho avy izao. Raha eto amin'ny faritany Antananarivo dia lisitra 2 no voarainy avy eo amin'ny nivon'ny ovaika Etsinantsana. Ny voalohany dia ny lisitry ny kandida avy amin'ny antoko MMM izay tarihany Andriana tenena Michel Rakotondrainibe, farmasiana sy Bernard Anselme Ravelonjato, mpampianatra pikarika, solombavamboaka teo aloha no sady mpikambana tao amin'ny filakevitra ambony tetezamita teo aloha. Ny faharoa kosa dia ny lisitra ireo kandida avy ao amin'ny Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay tarihiny Hermanana Razafy Mahefa, sekretera jeneralin'ny ministeran'ny fanabeazan'ny pirenena amin'izao fotoana izao, efa mpikambana teo amin'ny filakevitra ambony tetezamita sy Sylvain Rabetsarona mpandraraha efa lolona teo aloha avy amin'ny atoko asa vita no ifampitsarana. Mbola ireto atoko roa ireto ihany izay samy manohana ny filohan'ny repoblika no hifanandrina any Tomasina. Nahitana fiovana roa ireo mpilalao bare ahiditra voalohany hiatrika ny Burkina Faso rampitaina tamin'ny LALAO, tamin'ny Swift Esperangeta ny Luxembourg, tamin'ny Zoma lasa teo. Ao amin'ny vodilarana dia nisolon'ny Pascal Razakanatenana i Thomas Fontaina, ary ao amin'ny an-kianja dia nisolon'ny Alexandre Lamaringom i Zotsara Randriambololona. Ankoatr'izay dia mbola voatazana ao amin'ny lohalarana i Kim Abdallah sy Vaovao Paulin lalaina ny Menjanahary na i Bolida. Ao voan-kianja kosa i Bastien sy Marcuila Maharitra, ary ao amin'ny vodilarana i Ryan Ravelson i Jeremy Morel ary Silvio Wasiero.